Dia mbola ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amenina. Andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay rehetra, ary mbola misaotra anao koa izay ny amin'izay ho ataonao aminay amin'ity anio ity, ary indrindra amin'izao herinandro vaovao izao. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka fisaorana izany. Amen. Isaorana ny Tompo hatrany ry havana ary ny hanomezany antsika indray azao herinandro vaovao izao, voninahitra ho azy irery ihany. Ho toizantsika indray ary ny hoe Jesoa no mampahery ao anatin'ity lohahevitra miresaka fampahirezana ity. Hoy ary izy: makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Matio 2:20-20. Ambara mandrakariva amintsika izany andinin-tsoatra masina izany. Eny, indrindra ao anatin'ny fandraisana ny asa sy fampahirezana. Tenin'i Jesoa mitondra fampanantenana ary mirakitra famonjena izany. Teny mampahery ny mpanaradia azy koa anefa izany. Ireo antsony anatona azy dia ireo izay rehetra miasa fatratra amin'izao fiainana izao. Miasa mba azahoany manatsara ny fiainany, miasa mba azahoany velona, miasa mba azahoany manao ny adidy aman'andraikitra samihafa. Ao koa ireo mavesatra entana. Eto dia ireo rehetra mitondra ny vesatry ny didy aman-dalàna, aseny ny fariseo ho tandremana. Ny enta-maveratra koa anefa dia mety ho ireo zava-manahirana, mila tsy ho zaka, sedrain'ny mpino. Ireo koa no antsoina hoe zioka. Amin'ireo zavatsarotra mafy dia mafy andalovan'ny mpino ireo dia tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanantonana an'i Jesoa irery ihany. Misaotra azy mety hitondra ny entantsika isan'andro araka ny Salamo 8:20. Vita ry havako, ny an'i Jesoa fa ny anjarantsika dia reto telo reto: voalohany, mandeha manatona azy, fanoloran-tena tanteraka ary manontolo no hevitra izany. Faharoa, ny tena mavesatra no atolory entina any aminy fa tsy ny maivana, ka ilay tena mavesatra indray no mbola zakaina. Fahatelo, rehefa entina any amin'ny Tompo dia aza iverena alaina indray. Ny hevitra izany dia izao: afenina ny Tompo ny entanao, na koa tsy manatona azy, na sady manatona azy no manatona andriamanin-kafa koa. Ao koa ny be fanahiana, ary farany dia ny tsy tena mahatoky ny Tompo tanteraka. Ry havako, ho fampahirezana antsika ary dia hoy ny Salamo 8:20, araka ny mety famakiana azy ihany koa, araka ny naoty hitantsika amin'ity baiboly malagasy ity. Izao no ambarana: isaorana isan'andro anie ny Tompo. Raha misy mavesatra antsika dia Andriamanitra no famonjena antsika. Amen. Ho aminareo ary ry havako ny fampahirezana, ny fitsarana ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.